ary fiaina zao fiaran'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fanaka izany amin'ireo zany fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany fa miambeny ka mivavaha mandrakariva mba haheno ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ray masina manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana amen. Re fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray amintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ho avy Jesosy amin'ny raha lanitra mikesy voninahitra io no azo amin'nytinana izao ten'Andriamanitra izao zanak'olona moa no teny lazana Jesosy eto ho avy amin'ny raha lanitra amikesy voninahitra izy no zany dia miteny any Jesosy hoe mitandrema miambe ho avy tampoka toy ny fandrika izany andro ahatongavan Jesosy zany tsy fantatra na ny andro na ny olo tamin'ny alahady rasa isika dia nifitinina amin'ny hoe miambona amin'ny finebahana amin'iny miambona amin'ny fiainana amin'ny ten'Andriamanitra amin'iny miambona amin'ny fiainam-bavaka amin'iny miambona amin'ny fitoran-tena madio sy marina ary miambona amin'ny finoana mandra-batapy ny fifinaina nineny io no fiambenana ataontsika ho famotinana tamin'ny alahady rasa teo ka na amin'ny firy na amin'ny firy Jesosy ny tonga vonona isika fa sy efa ho tonga izy va ikoroba araka ny voalaza asika tamin'ny alahady rasa dia zao ho tonga ny fiafarany zao tontolo zao izy kanefa tsy isika rehetra no atsatra zany fiadian'i Jesosy amin'ny raha lanitra zany fa ho tonga amin'ny tsirairay avy koa izy amin'ny andro afatesana ka na ny firy ny tonga amin'ny andro afatesana tsirairay avy vonona velo tsy misy mahafantatra na ny daty na ny ora na ny minitra na ny segondra afatesana ka mila miambina ka na ny firy ny tongotonga atanao a vonona ianao misy tepoka telo lehibe ny fiomanana apetraky Jesosy ndray amin'ny andro roany ity ka ny ivo ny fiambenana dia ao ny fohy indray no ametrahany Jesosy azy ny fohy indray no ametrahany zany toerany fiambenany zany ny verina indroy zany teny fohy zany am'izao ten'Andriamanitra anjarasika izao ny voalohany ny 5 ho reraka ny fonimary ho reraka ny fonimary ny faharoa dia ny andininy 530 mitandrema fandraony fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotrontoka sy ny fahamamoana ary ny fiaiaiana izao fiainana izao reo no zavatra mameno ny fony olona amin'izao tontolo zao zay lazan'i Jesosy matahotra atopatopany ny zava-ranomasina sy ny fahoriana ho izy ny andininy faha 1 ny 5 ka hatramin'ny 9 atopatopany ozany ranomasina zao fiainana zao ny fony maro atopatopany fahoriana ny fony maro reraka sasatra ny fohafa koa dia fo vesarany fahotana zay atao hoe misy karazam-pahotana maro tamin'ny sain'i Jesosy mameno ny fony olona eto dia fitinin'i Jesosy amin'ny fomba roa ihany zany karazam-pahotana zany ny fisotrontoka ny fahamamoana ary
miarasana ny tompo sy misy toerana ho an'i jesosy ny fo. Eto dia misy zavatra telo tian'ny tompo apetraka amin'ny fosika amin'izao ten'Andriamanitra zao. Ny voalohany dia ny andehan'ny fahatelo amin'ny telopolo ny tany sy ny lanitra ho levon'i Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levo. Io no tian'i Jesosy hitoetra ao anatin'ny fo. Aoka ny tenin'Andriamanitra hitoetra besaka ao anatinareo misoratra masina. Ianarany tompo ihany koa ny hoe atao boko raketako ny teninao mba tsy anotako aminao. Miaina ny tenin'Andriamanitra ary akoatra ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia ny andininy fahaina amin'ny telopolo ampianarin'i Jesosy ina koa nitoetra ao anatin'ny fo. Mita amreny ho Jesosy ka mivavaha manakariva mba ahely anareo fa fiaina mbafaka no mamen'ny fo. Io ndray ny teloka faharoa tian'ny tompo ametrahana ny fo miandona mba ahely. Ary ny teloka fahatelo tiany amen'ny fo dia ny fahamasina mpitondrantena no mibahana ao anatin'ny fotsika. Koa zany dia misy foroa zany velariny Jesosy amin'ny alalan'izao texte zao. Ny fony tsy minina ny ventrisy eny mety kristiana ihany koa aza dia ny fo zay voagezan'izao fiainana izao, voagezan'ny fahotana atompatompany zandranomasiny ny fahoriana maro samihafa voageza dia tsy manantoerana ao anatin'izany fo izany Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy mahita finoana izy ary dia very mandrakizay zany. Ny fo faharoa kosa dia azo lazaina fitinina amin'ny hoe fo babon'i Jesosy, fo tempolon'ny fanamasina, fo anjakan'ny tenin'Andriamanitra, fo anjakan'ny fiainam-pibebahana, zany hoe fo torotoro sy mangorakoraka sy ny fiainam-bavaka ary fo iainan'ny fahamasina ny mpitondrantena no mameno sy manjaka amin'izany fo zany. Ary io fo io no atao hoe anjakan'i Jesosy, babon'i Jesosy, babon'ny fanamasina. Raha te hiambina tsara zany isika, tokana no lalana na fomba na ny tokony atao dia nangatana ny tompo sy ny fanany ary ny teniny anjaka ao anaty ihany. Io no azahoana miambina efa kaiky ny atongavany i Jesosy ka mila miaina, miverina ary miara-mitempo amin'ny fonao io Jesosy io. Misy hira iraisika matetika tsy fantatro na tena mandinika tsara isika rehefa mihira azy na iraina mimotra mahazatra ihany. Fa hoy zay hira zay hoe aoka ny foko Jesosy sy ny fonao dia ao nantony fiara itempo tena iray. Dia misy toy le hira ao nandray tony aoka ny saiko sy ny sainao ao nantony hiray safidy. Hiray safidy asa ovina atsika nanontany safidiny Jesosy alohan'ny anao zavatra anankiray sa efa tao dia ny fona rehefa avy eo satria tsy fanaraka amin'ny sitrapono. Aoka ny foko sy ny fonao iara-mitempo zany efa ao anatinao Jesosy dia miara-mitempo amin'ny fonao izy. Ao an-tsainao sy amin'ny sainao ao ilay fanana Andriamanitra velona
ka dia miara-misafidy amin'ny sainy Kristy. Paoly moa dia mampianatra hoe zahay manana sainy Kristy. Eto izasika miera miendro miaiko aiso anao dia mbola toizana ihany ira velo kanombo velo kanombo. Io ira io no azo amintinana amin'ny fiambenana. Ny fonao miara amin'ny tempon'i Jesosy, ny safidinao tariny sainy Kristy eo ambany fitariany sy fanahy masina, ary mianom-pahavelomanao sisa velo kanombo velo kanoa. Manantena fa raha meran'io ireonao amin'ny manaraka dia ho tsaronao fa izany nampipahavelomasika sisa amin'ny maha-kristianina antsika. Misy fony anefa ny perikopatsika na atao hoe verset clé ny teny vahiny dia ny andininy fahatelo amby telopolo. Ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko Jesosy tsy mba ho levina. Dia apetraka amin'ny fanontaniana nahoana no tsy levina ny tenany. Io ndray ny fanontaniana. Inona ny fandraisan'izany amin'ny fiandrasana na fiambenana ny aveny Jesosy. Io ndray ny fanontaniana mipetraka ary vanisika arak'izany. Tenin' Jesosy hoe na tenin'Andriamanitra hoe raha tsao apôstôly mamavitra azy tsy hafa fa Jesosy tenan'izany. Tamin'ny voalohany teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Tsao na toko voalohany no resahany apôstôly tsao izany. Io lay tsy lay teny lay feo reny sofina ny teny arak'izay fa Andriamanitra velona mihitsy zay Andriamanitra tamin'indrindra tao manak'izay ary io natao mateniteny hoe sola scriptura. Tsy lay vosoratra loatra ny voalohany felana manoratra dia ny tenin'Andriamanitra nampitenen'ny fanahy masina sy Jesosy tenany lay teny tonga nofina. Azay lay fahefana faratampony amin'ny mahaten'Andriamanitra. Ka raha iambona zany ianao dia aza mahitrehitra hoe aharitra ny fiambenana raha sy lay teny tonga nofo no tonga nofo anatin'ny fonao amin'ny fiainanao. Io no teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia ny asan'izany tenin'Andriamanitra izany zay mamorona fiainana vaovao anatin'io. Mamorona fiainana vaovao anatin'olona. Martin Luther mamaritra azy dia zao hoe ity tenin'Andriamanitra ity no fomba hitondrany fanahy masina ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'ny olona ka mamabo ny olona ary manangana ny olona maty tahaka nananganan'ny Lazarosy tamin'ny teny ray bava raha tampasana Lazarosy sy nampiasa fomba maro Jesosy fa inona natao? Teny nataony ka hoe izy i Lazarosy nivoa. Eo lay teny manangana ny maty ka raha izany teny manangana ny maty zany no mitoetra ao anatinao dia olona sy misangana ny maty anao tsy ho levina manak'izay. Ara-tena ara-tsaina ara-panahy misangana ny maty anao dia eny amin'izao fiainan'izao dia misangana ara-panahy ianao. Fa rahak'izay avy Jesosy amin'ny raha amin'ny lanitra araka ny volanantsika teny amboloany dia handray atsika hona ao aminy. Io lay tena teny raha ao anatiko zany Jesosy tsy levina manak'izay midikany tsy levina manak'izay koa. Ataova fiainana manak'izay. Misangana amin'ny maty koa amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy fisanganan'ny tena maty ho an'ny mpanota ivelany tenin'Andriamanitra. Tsy misy lanitra ho an'ny mpanota ivelany tenin'Andriamanitra. Ka raha sy mihinana an'io ianao, raha sy mandray an'io ianao dia aza mieritreritra miova fiainana manak'izay. Ary io no miteraka antsika olo vaovao ny alalan'ny batisa masina
Lutera dia mamaritra mazava tsara ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany fa ranonomina amin'ny din'Andriamanitra sy migambana amin'ny teny vao miteraka anao zany Jesosy zanak'Andriamanitra dia tsy afaka ivela ny tenin'Andriamanitra zany miteraka anao olo-baovao zany ary tsy miteraka anao amin'ny olo-baovao batisa ihany fa misainanao andavanandro sasany diovin'Andriamanitra dioviny amin'ny teniny ianao sasany amin'ny teniny ianao velominy amin'ny teniny ianao ambaharetiny marak'izay amin'ny teniny ianao ka raha tsy miaina an'izany isan'andro ianao dia milaza aminao aho tsy ahatratra ny farany ianao tsy ahatratra ny farany ianao tsy andray fanaovazana isan'andro amin'ny fiainanao ianao ary ny mpisakina metamasa dia ny fanasany tompo koa dia ny tenina nandreny Jesosy azy mahatena mandrano Jesosy anio ka mahatonga nilay mofo sy ny divay zay hoanitsika ho Jesosy nitsangana ny maty misy nitoenty ho anatsika ka manangana antsika amin'ny maty koa ka ilazany apôstôly Paoly hoe mikapoka ny fisaorana zay isaorantsika sy firaisana amin'ny rano Kristy va izany ny mofo zay vakitsika sy firaisana amin'ny tenany Kristy va izany ny tenan'Andriamanitra dia mampiray ainanao amin'ny Kristy ka na inona halevona nyty tany sy nyty lanitra ity Jesosy tsy levona mandrakizay nao anatinao miara mitsangana aminy ianao miara-miakatra any an-danitra ianao mitandremaka amin'ny vavaha manakariva mahazo ero i Jesosy io ny ray dia milasa ny ten'Andriamanitra io mivavaka ety azo atambatra amin'ny fiainam-pibebana isan'andro na fiainam-bavaka isan'andro ka ny tenin'Andriamanitra ihany no manoritory ny fovaty mba hibebaka tsisy fo mibebaka misy na iray azo raha sy ny tenin'Andriamanitra ombany fanan'Andriamanitra miasa ka nahatonga tamin'ny andro Petera apôstôly telo arivo no mibebaka iray andro raha te hanana fiainam-bavaka sy fiainam-pibebana ianao riavana raiso sy velomy zany tenin'Andriamanitra izany fa mibebaka anao ka hanananao fotontoko finoana velona ve raha te handivalanitra ianao dia tokana milazainy Jesosy ny amin'izany famonjena izany zay mino sy atao batisa vonjena raha tonga zanakolona no ahita finoana ety ambony tany va izy dia hoe Paoly ary mampianatra anao romana toko fahafolo hoe ny andiny fafito ambin'ny folo ny finoana dia avy mitoroteny ary mitoroteny dia avy aiza avy amin'ny tenin'ny Kristy ka raha te hanana finoana sy mizongozona ianao maharitra matanjaka mandresatra ny fahafatesana tsotra fampianarany soratra masina fampianarany Paoly ianao ny tenin'ny Kristy ao itoetrapetraka ao anatinao dia sady mamboly finoanao anatinao zany mampitombo ny finoanao zany mampaharitra ny finoanao mandrapahatapitra ny fofinainao izany ny fiainana ny tenin'Andriamanitra anatin'ny teny izany tenin'Andriamanitra ve maro ny asany aleo faranatsika eo fa ny Efesianina dia mampianatra hoe sabatra io fitaovam-piadiana io matetiky faevana ny andiny faevana dia hanina ivelomany mino io ka ivelomany mihoatra lavitra ny sakafo hoanitsika isan'andro ary tokony mihoatra ny intero isan'andro tahaka ny sakafo hoanitsika na indimy arakaraky ny faefa mividy ny olona tokony hihoatra isan'andro n'izany ny fihinanana ny ten'Andriamanitra fa ny tany sy ny lanitra olevina fa izay manana ny ten'Andriamanitra tsy olevina manak'izay inona moa ity lanitra olevina ity sy ilay lanitra paradisa io fa ilay ahitana ny kintana sy ny volana ilay ambony hiraraka io ny masoandro korava io ny tany korava io ary isafo solofara olevina ny lanitra olevina ny meno andova lanitra tsy meno hoany amin'ny elo manak'izay fitondran-tena masy aoka ny fonareo tsy ho vesara ny fahotana io nampianaran'i Jesosy antsika etinao dia faritany hoe fa mamoana sy fisotontoka ary fiahirena izao fiainana izao fa Paoly amin'ny Galatiana toko fahadimy ny andiny fahasiviny foy ka hatramin'ny andiny faraiky roapolo dia mitanisazy ao vakiko foy aminareo fa miariary ny asan'ny mofo dia zao fizangazanga fahatoa
zesezoa, fanompoasamby, fanaovanao grasy, fanrafia, fifandira, adilà, fiafinafona, fifampiandania, fisarà, fitokoa, fialona, fahamamona, filalaovanasy, ary toy zany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka azy voalazako faimkoa ity fezakety farany ty ny tena mampatahotra, ty ny tena mampatahotra mandiny faraiky ambin'ny folo. Fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tratra daholo mena izany. Hatramin'ny fialonana tafiditra eo, miady lahy. Mpirenao miady tamanora amin'izao taonanao zao. Firy ny olona nialonanao. Rehefa metimety ny fiainany, ny olona tsy nahavelanao elony. Rehefa mba sena nananady taminao, tsy mandova. Nisy tia ny raha lany toy ny apôstôly Jaona dia mitahaka ny mpamon'olona. Sa izao. Hoy Jesosy, mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa ny bebanao reo namena tahaka an'izany, na firy ny karazam-pahotanao, dia zao mafaly ho fafary Jesosy amin'ny ranomasina zany. Ho dioviny amin'ny ranomasina niazahoana amin'ny ambony ariavana dia nao hovelaelo ka io ihany mandovalanitra. Androany ary Jesosy manasanao iaiko tanteraka misy fahatanterahana rehetra hiova ka hibebaka maro mandofonao dia handova fiainana mandrakizay atao. Ka ny fonao tsy atopatopany ontsa araka ny volaza teo ny fony olona atopatopany faoreny any rano ny lazana azy eto. Ny fiahiahena zao fisainany zao tsy manana fotoana ho an'i Jesosy. Indray mandeha amin'ny andro fito ady ray ady roa ny fanompoam-pivavahana io nomena Jesosy. Fa ny andro enina an'izao fiainany zao. Fa izay ampianariny tomponao any Jesosy zato isanjato nasinainy ka hatramy raty. Fa tsy adiny roa atao am-piangonana ihany. Ary ny zavatra atao mandritra ny herinandro Jesosy no mitarika azy satria araka nirantsika teo dia hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara amin'ny tempo tena iray manomboka androany hiara amin'ny tompony Kristy ianao dia fiainanao manontosy ny fiainako ho babony Jesosy dia ho faly Jesosy miara mandeha sy miara mandiva aminao. Ka na inona monja topatopany zao fiainany zao faorena miady lahy zay fanambarana ny alohan'ny avian'i Jesosy avokoa zany olona ho tiatena ho tia vola isady lahy isy oronady olotasy zao so mialoha avokoa reo miatogava Jesosy efa feno zany efa tonga zany. Fa ny sisa dia anao anolotra feno fiainanao amin'i Jesosy. Tena tianao Jesosy ka ho izy mampitandranao mitandrema miamena fahotavy tamikaonao aho. Inona ny fiamenana ataonao? Angatao Jesosy anjaka ao anatin'ny fonao, angatao ny fanahy masina manjaka ao anatinao, angatao ny tena Andriamanitra anapaka ny fonao, angatao ny fiainam-pibebana avy ny fanahy masina azahoanao miolona tsara amin'ny finoana azy, angatao ny fanahy masina ny fitoran'ny tena masina mba hampaharitra anao ka tsy ho voataona zao tontolo zao. Misy olona masina ampianatra hoe rehefa mihinanao avy azo atao daholo reo fahotany tsy ao importe ao ambelatena fadimy teo ny andimy sy reviny folo ka hatramin'ny raiky folo. Fa raha milala oty ianao tsy andova fanjakan'Andriamanitra kanefa raha mibebaka ianao na inona fahotanao dia zao misokatra amin'ny danadana ho an'ny mpanompa mibebaka ny lanitra misokatra ho anao. Ka itenanao tombo rak'izay hoe avia ianao zay tahiny raiko mambovafy fiainana marak'izay zay efa voavoatra ho anao. Voninahitra ao Andriamanitra resahatra fanahy masina zay fantatra amin'ny taloha lidraka ao manako zay vavatsy. Totonao zay Andriamanitra tomponay no fitiavanao anay. Tia ianao mamindra fo ianao manome fiainana ianao ataovy babonao zahay mba hiamana manana fitondrana tena masina ka iorona tsara amin'ny fahatokenanao amin'ny ampiainana ianao. Saotra Jesosy
Amen. Rai soa fitahia. Oameni rehefa soavana Jesosy kitotsia sy fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fimbona fanamasina samizao mandrakizay. Amen. Iterano Jehovah, makalazazy amin'olona, makalazazy amin'ny valia. Haleluya.
la la
Seu
tukiana maru ke makahala na zeshushe hayeke sela kwana hayeke anaungana hayeke sela kwana hayeke anaungana hayeke sela kwana hayeke anaungana hayeke anaungana sabudabu hayeke anaungana sabudabu anaungana roaba sabudabu hayeke anaungana roaba sabudabu hayeke anaungana sabudabu hayeke anaungana sabudabu maru rogesiminana maru gesimatukiana maru rogi hayeke sela kwana hayeke anaungana